Ampitsikina tanteraka indray toko lahy sy toko vavy no anaterako ny araba ny tokantranotsika tsirairay avy indray ao anatin'izao fampahalalam-baovao Anita Kariva ny zoma 7 ny volana Jona izao. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isan'ny asongadina ao anatin'izao vaovao izao ary ny momba ny fametrahana ny cellule de crise eo anivon'ny CST ny hevitr'ireo mpanao politika ihany koa manoloana indrindra moa ny fanemorana ny daty fametrahana ny antota taratasy filantsahakofijina ho an'ireo ilatsaka candidat solombavam-bahoaka avetrany ary isika dia iroso ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika noho ny asan'ny komite ad hoc izay voafetra moa iandraikitra ihany ny raharaha anatin'ny CST dia napetraka ny cellule de crise izay eo anivon'ny CST androany ary no nampahafantarina tampanao gazety moa izany tetsy amin'ny lapana nosikely teny antoerana volaravoavy sy tsiry rakotarson. Nijoro nanomboka androany eo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita ny cellule de crise izay andinika momba ny fiainam-pirenena. Araka fanambarana izay navoaka ny tompon'andraikitra androany dia anosy anamafy ireo dingana sy asa rehetra nataon'ny komite ad hoc hatramin'izay ny cellule de crise ary manohitra tanteraka ny tsy fanajana ny lalàna fototra sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana izy ireo. Ny cellule de crise dia manohitra tanteraka amin'ny heriny rehetra ny tsy fanajana ny lalàna fototra sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mitsipaka ny fanavaram-pahefana ataon'ny olon-dretsy manameloka ny fanaovana mpimamba sy kaboraraka ny fiangon'ny arem-pirenena mitaky ny fampitavana mpitandro filaminana ahafahan'izy ireo mitandro fandriam-pahalemana ary miaro ny voaka sy ny fananana hijery ny fiainam-pirenena sy ny sosialim-bahoaka homena lanja ny fampidiren'ny samy malagasy ao anatin'ny fampihavanam-pirenena eo ambany fitarian'ny fiafikaema miantso ny rehetra mba samotony kosa nefa manoloana ny savorovory izay potrehin'ny sasany eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Ary ny cellule de crise dia misokatra amin'ny hery velona rehetra misy eto Madagasikara izay mandala sy manomana ary miaro ny tany tandalana sy ny fihavanana malagasy izay fenitra fototra iorenan'ny soatoavina malagasy. Mikasika ny didim-panjakana izay mivoaka omaly mikasika ny fanesorana mikambana eo anivon'ny CST dia mazava ny toeran'ny cellule de crise. Ho azy ireo tsy ara-dalàna ary tsy manan-kery ny fanesorana ny parlementaire sy fanendrena mpikambana vaovao eo anivon'ity androm-panjakana ity. Dia manameloka tanteraka ny voalaza fanambarana ny tsy fanarahan-dalàna ny fanososena ny lalàna velona misy eto Madagasikara. 3 mai mivoaka ny liste officielle nanomboka teo dia voalaza relevé de leur fonction zany miala amin'ny anjara asa sy ny andraikitra raisina izy. 24 mai na 26 mai ils sont demis de leur fonction, ils sont tenus à démissionner. Enfin, ils ne sont pas priés mais invités à démissionner, tenus. Zany dika zany ohatrany efa miala amin'ny asany tanteraka zany dia ka neninona acte na fipetra na fanapahana na didy raisin'ireo mpitondra fanjakana na ny filohan'ny tetezamity zany na ny filohan'ny CST na zay ministre tsy nametra-pialana dia nul et non avenu tsy misy lanja ny intsony zany karaha dia misy an'iny décret navoaka iny anizan'izy nandrajelo moa nanao synoniny dia nalefa ny gouvernement secrétaire général du gouvernement nanao na création aminay zany dia taratasy taratasy rehetra fa tsy misy dikany fa reo CST reo dia tsy mialato fa mijanolato reo tahaka ny tsy fiarahana zareo any. Araka ny fanazavana anao tatitra amin'ny vahoaka ary tety faritra samihafa eto Madagasikara ny cellule de crise izay tarihan'ny parlementaire Dr Andrema Olson, Jules Henry sy Ramasy Adolphe ary azo heverina ny hidinana an-dalambe raha ilaina izany hoy ny avy amin'ny cellule de crise manoloana ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao.